Loaseny Erakotombanana mangataka ny any Sorana ny tery Rakotonarivo tsy ho mpikambana ao anatin'izany Faniry Soernaivo mitaky ny fialan'ny gouvernement tery manontolo mpampianatra ao anatin'ny PASEM tsy afapo amin'ny fandraisana andraikitry ministra mety toy ny fitokonana Zoma enina marsa roapolo sy roa arivo faraparan'ny herinandro miraba finaritra tomboky lasy tomboky vavy tonga soa indray ato anatin'ny fampahalalam-baovao ny MBS enao ady manasanao ampanajana sy ampitiavana izahay eto amin'ny sampana fampahalalam-baovao anaraka ity fotoana ity hatramin'ny farany tsy nijanona teo fa araka ny vaovao izay efa nandeha tamin'ny faraparan'ny herinandro lasa teo iny nitoy tamin'ity herinandro ity ny resaka momba ny seny dia mbola misy hatrany vaovao mafana mikasika izany miazakazaka ny toedrara ny seny tao arin'ny vaky batsilana izay nataon'ny filoha-lefitry ny sely tery Rakotonarivo momba ireo doublon dia namaly nampiantso mpanao gazety ary nandiso ity vaovao ity ny filohan'ity androm-panjakana ity i Rakotomanana vaky niady eo amin'ireto tompona andraikitra rotonta ireto ankehitriny nametraka taratasy eny anivon'ny HCC ny filohan'ny sely Rakotomanana mangataka ny anesorana ny filoha-lefitra tery Rakotonarivo tsy ho mpikambana intsony eo amin'ny seny ny antony dia noho ny tsy fitazonana ny tsiambaratelon'ny asa sy ny tsy fanajana ny fiamianana izay natao na le antsoina hoe violation du serment izay sokajiana ho isan'ny fahadisoana goavana izany eo amin'ny sehatry ny asa ny 10 martsa lasa teo na ny omaly teo anivon'ny HCC ity taratasy ity no napetraka izay fangatahana ny fialany tery Rakotonarivo filoha-lefitra zay makasika an'iny fa mbola vaovao mifandraika amin'izay ihany koa ty manaraka ity manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena dia nisy tafahoan'ny mpanao gazety izay nataon'ny filoha-lefitry ny RMDM eto Antananarivo tamin'ny mpanao gazety androany tetsy Analakely Germaine Menjanary sy Tahiriny Aina mitondra ny andinindiny izay tsy tomombana ny lisym-pifidianana sy ny fanatanterahana ny fifidianana saingy mangarahara ny voka-pifidianana io no azo amehezana ny fanambarana izay nataon'ny seny ny alarobia lasa teo iny taorian'ny fanambarana izay nataony ity vomiera ity ny 7 ny volana febroary teo iny tokoa mantsy dia Seslandy fanambarana izay nataon'ireo atoko politika mangataka ny fanafoanana ny voka-pifidianana izay natao teto amin'ny firenena nanomboka ny taona 20 sy 2 arivo iny everiko fa tsy ela dia tokony manao fivorina ny candidat izay anisan'ny voalohany etefany io zavatra mitranga io ary miatraika amin'ny raharam-pirenena io dia rehefa avy eo vao hita no zavatra resahana amin'ny vahoaka sy resahana amin'ny fanjakana ka izay fivorina izay no tsy maintsy atosika ary ateo anivon'ny RMDM dia manosika an'izay izay koa mahita amin'izao fotoan'izao misy ihany ny zavatra manahirana satria mety liny iny fanambarana nataon'ny seny iny dia natonga an'io fihetsiky ny fitondram-panjakana io haka ny fitaovam-piadiana tany amin'ny antemeran-dolona satria mantsy raha ohatra ka mandeha marina ny resaka ka horavana zany zao ny fifidianana teo zany mbola tsisy filoha-pirenena dia lasa andriamatoa présidenty antemeran-dolona no lasa filoha-pirenena vonjy-maika tsy azo atao kilalao ny safidim-bahoaka ary anjaran'ny olo-pirenena mizaka ny zo-pirenena malagasy ny miaro ny safidina manoloana ny ozoka sy ny tsy fahatomombana ny fikarakarana ny fifidianana izay nataony ny seny io rariny raha Seslandy ny fitakina sy ny fangatahana amin'ny anafoana ireo voka-pifidianana ireo nataony ny antoko politika maro samihafa zo ny mpanao politika izay lasibatra tanteraka ny mitaky ny anafoanana izany manomboka mivoaka sy miseho tsikelikely ireo trangana alabato goavana niseho tamin'ny fifidianana ny fandimby teto amin'ny firenena anisany tondra pirofo mazava tamin'izany ihany koa sady naneho ny heviny ny mpahalalana Faniry Soernaivo Asin'Andre Malala sy Mathieu Prancine mitondra ny angom-baovao tsy vitatreo ary tsy mijanona fekekeloka fotsiny ihany ireny fanambarana seny ireny raha matoa Faniry Soernaivo dia namanky batsilana ny fomba nangalaram-bato tao amin'ny seny tamin'ny fifidianana filoham-pirenena ny taona 20 sy 2 arivo iny misy branche enseignant manao saisie an'ireo fiche de recensement reo dia asoriny 2 personnes sur 5 na 3 personnes sur 5 dia solony le olona efa misoratra ihany dia hovainy ny anarana inona ny ataony amin'izany
ohatra hoe Fanirsoa R9 no misoratra eo miaraka amin'ny CIN amin'le numéro-na CIN-ko zany, dia ny olona faharoa ataony hoe R9 Fanirsoa, dia ny olona fahatelo ataony hoe Faniry Soa R9, dia ny olona fahaefatra ataony hoe Hery Naivo Fanirsoa. Dia mahavita efatra izy amin'izany ary misy hatrany amin'ny 7 olona anankiray CIN anankiray dia averiny imbalo. Ankehitriny mantsy dia mifanirika andraikitra ny ministry ny Atitany sy ny Seni ary ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta tao aorian'ny ampamoaka goavana nataony ny Seni iny. Takina ho ifaniry soherinaivo ny alan'ny gouvernemanta iray manontolo satria tsy nahatanteraka ny andraikitra nankina taminy izy ireo ary pirofo tsy azo ialany ireny nambaran'ny Seni ireny. Ahoana moa ny laza ny ministère ny intérieur fa tsy misy andraikitra ny velively io zavatra mitrangy io? Ary raha ohatra ka nandray ny fahefana ny ministère ny intérieur sy ny gouvernement ny Christian Tsay tamin'io 2018 dia tokony en vertu en continuité de l'État ny s'assurer hoe mandeha amin'izay laony ny vety zavatra raisiny ity fa tsy falifalaka fahefana dia falifalo atao ministre SPM fotsiny fa matoy ianareo napetraka teo ary ny andraikitrareo dia ny anao fifidianana atokisan'ny vahoaka transparent, crédible et sans fraude mazava amin'izay miala le gouvernement, miala ary tompony andraikitra tanteraka ary tokony hiarany lalàna amin'izay andraikitra an'izay fa indrindra mila miteny hoe ahoana ny fandehan'io fa tsy manepoka fotsiny ihany. Aizako dia manepoka fotsiny ihany le Prime Ministre mody hoe ça ne me concerne pas. Io aneny anjara voalohany asanao andriamatoa Prime Ministre ny karakara ny fifidianana io. Zao le izy tsisy nandeha tamin'izay laony dia nao mody mangatsiatsiaka ihany manasa tanana sa maninona. Ka dia izay dia miteny hoe responsable reo ary tokony hiaran'ny lalàna fa tsy miala amin'ireo tsika. Ny Seni, ny PM, ny ministre ny intérieur, ireo no tompony andraikitra amin'io fifidianana io. Ary ny HCC koa fotoana zao andraisan'ny HCC ny andraikiny. Mbola vaovao mifanohy amin'izay resaka alabato goavana teto amin'ny firenena tamin'ny fifidianana ny fanisy izay hatrany dia ampatsiahivina aminao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity ny fanambaran'ny tale général ny trano pirity-pirenena teo aloha izay nanatsikafina ny alatra bevata tao anatin'ny fifidianana filoham-pirenena. Asin'Andriamalala Malala sy Mathieu Princy hatrany. Izy no Angèle Sorandrembovonjy, tale général ny trano pirity-pirenena teo aloha. Izy no anisany nanatsikafina voalohany ny Alabatontranga tamin'ny fifidianana filoham-pirenena ity horonan-tsary ity izay efa tamin'ny taona 2024. Pirofo mazava mitoaka amin'ny tenda ary tsy azo ialana namody mifanilika andraikitra ary ny Seni sy ny ministry ny Atitany amin'izao fotoana izao tamin'ireo karapanondro sandoka ny ninona nampiasaina tamin'ny fifidianana filoham-pirenena. Tsara nefa ny mampatsiahy fa nisy ihany koa ny osika tamin'ny alalan'ny fanamboarana karatra mifidy. Ity carte d'électeur ity dia ny imprimerie nationale nasaina namboatra ny carte d'électeur. Hatram'izay ny imprimerie nationale tsy nanao carte d'électeur fa tamin'ny élection ity izy nasaina nanao carte d'électeur. Ary ny carte d'électeur namboarinay misy disposition de sécurité anatin'ity na dia tsy nazavaina ary ny liana mihitsy tsy nampahafantarina mba hafantarana hoe izy any manao ny mety izy any manao ny tsy mety. Satria fifidianana no atao ka tokony mangarahara tokony mitovy ny chance ny tsirairay. Nataonay ity recto ity ihany ny imprimerie nationale. Ao tsika rehetra fa ny imprimerie nationale tsy namboatra an'ity versoty. Na dia izay ary satria tsy menanay le basy anaovana an'ity fa ny indreo le izy nijanona any amin'ny Seni zany dia izy. Ahoana moa zany ny fomba nanaovanay ity raha jerentsika ty zao vokaratra olo efa maty. Zay masy ny miasika tsy miteny fa tsy maintsy miteny ihany. Satria fifidianana no atao. Ka voateniteny matetika misy karatra zao olo efa maty tiany raisiko ty menana ity. Ity eto ity reto rehetra aby reto izay namboatra anazy manaiky ny imprimerie nationale. Fa nampitsofoka an'ireto anarana olo efa maty aby reto tsy avy aty amin'ny imprimerie nationale.
izany hoe ny hosoka rehetra izay misy mandehandeha ihany reto dia tsy aty amin'ny imprimé zany. Na inona lazain'ny senisy ny ministry ny atitany manoloana ny fiparitany karapanondro sandoka dia efa nisy ny ampamoaka goavana nataonyity tale jeneraly ny trampiriti-pirenena teo aloha ity ka tsy afa-miala izy ireo manoloana izany. Karapanondro zay rehefa karapanondro nareo tsisy karapanondro salamo hoe ity loko hafa dia ity loko hafa ao zay anankiray. Faharoa manarak'izay ny encre de sécurité anatin'ity encre de sécurité ny ampiasaina fa zay tsy mampiasa encre maintimainty na rano le fatarafinareo miova io lokony numéro io fa tsy sahala amin'ity. Manarak'izay koa le fatarafina koa ity ity soratra ity io soratra io tsy tegotego zany soratra io fa io zao tsy soratra zavatra napetrapetaka fotsiny. Misy karapanondro maro be mandehandeha any amin'izao tsika mitendry zao hosoka izay tsy mivoaka tato amin'ny tranom-pirenena dia marifo tsara. Tao aorian'io filazanany marina nataon'io tale jeneraly io moa dia nesorona tamin'ny toerana izy ka anjarany rehetra no mandinika izay rehetra nambaran'ity tale jeneraly teo aloha ity izay efa horonan-tsary tamin'ny taona 2024 sy izay nambaran'ny seni taty amin'ny taona 2024. Manoloana ny savorivorona teraky ny fanambaran'ny seni sy ny fatsapan'ny olom-pirenena ihany koa ny tsy fetezana tamin'ny fifidianana miankina amin'izay farisendahatra izay dia nanao fanadiadiana tamin'ireo olom-pirenena ny mpanao gazetiny MBS ny zava-drema efa sy tahiriny aina. Tsy mandeha amin'ny lohan'ny intsony ny fiainam-pirenena tao Madagasikara hoy ireo olona sendranay teny an-dalana teny. Anisan'izany ireo fanambarana nataon'ny seni farany teo dia mahatonga resabe eto amin'ny firenena. Tsy fantatra mazava hoy izy ireo ny tiany seni atongavana sa ho atao kilalao ve ny fiainam-pirenena toa viraviraina ny savidy mahoaka ka mankivy azy ireo izany. Ka matoa zany re misy efa zavatra tsy azoko mantsy hoe maninona zao vao avoaka an'le izy fa efa hatramin'izay zany ny fantatra misy alabato foana le izy. Reny ray aloha raha mikasika amin'ny fomba fifidianana dia zavatra tena mampalahelo reny ary tena angamba ny raha fahitako azy sy fahalalako azy la plupart de vahoaka malagasy angamba mety tsy fidintsony. Andraikitra voalohany seni sy ireo tompona andraikitra rehetra voakasika ao anatin'ny fikarakarana amin'ny fifidianana hoy hatrany nambaran'ireo olona sendranay. Ny seni ao anatiny misy maromaro zany tompona andraikitra ao anatiny io raha ny tena marina zany tokony korotanina amin'izay intsony zany le seni le vahoaka. Zavatra ohatran'ireny zany tena mampisahotaotaka zay ny atao hoe mila mivavaka tsara mino misy ray aman-dreny be zay hoe aza matahotra mino fotsiny ihany. Ratsaivina dia nanilika andraikitra indray ny seni tamin'ny alarobia lasa teo mikasika io tsy fahatomombanana ninina natao io. Fa nivoaka tamin'ny fahanginany ihany koa ny teo anivon'ny firaisamonim-pirenena ny Liberté 32 nanambara ity vovonana ity androany dia ny mahatony teny fa tsy atokisan'ny olom-pirenena intsony ny androm-panjakana misy eto Madagasikara. Ny andindinin'izay avy hatrany eo amin'ny sarin'ny Mathieu Princy. Monsieur Seselany eto amin'ny firenena amin'izao tsy fahatokisan'ny olom-pirenena ny androm-panjakana. Eo ny tsy fahatomombanana teo amin'ny fifidianana feno osika. Ny fanomezam-baovao ataon'ny mpitondra izay mifanipaka amin'ny iainan'ny vahoaka. Ny seni ny teny hoe mangarahara ny antony namoana ihany reny fanambarana ireny. Nefa ny fanambarana tahaka ireny dia milaza fa hoe tsy azo dikisana ny androm-panjakana amin'ny ankapobeny. Raha tsika mahita fa raha fifidianana izay nanomboka tamin'ny 2024 tena hoe niena-pitoerana tofenantitra ny fandraisana anjaran'ny olona tamin'ny fifidianana. Ny antony lehibe mahakasika an'izay dia satria tsy mahatoky ny olona hoe hisy fiovana eto Madagasikara amin'ny alalana fifidianana ka ny fisiana tsy fahatomombanana aika mampiena ny risipohan'ny olom-pirenena hirotsaka bebe kokoa amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara. Ny olona mieritreritra hoe na inona atao eo dia mitovy foana ihany ny vokatra eo dia izay zany tena hitako hoe tena indrisy tena ratsy tena tsy mety. Lokaloka ny fitondrana ankehitriny no hoe na dia mbola tsy mpitondra azy izy dia ana foana ny fandriam-pahalemana fa tsy miandry 100 andro. Herintaona sy 3 volana teoriana mandry fahalemana ve Madagasikara? Tena hoe mandry ndriranantso ny olona manao fanambarana ny androm-panjakana ny fitondrana amin'ny ankapobeny misy ezaka be be ampitomboana ny polisy ampitomboana izao fa tsy voajery amin'ny atsipiriany dia izay fiainam-pirenena izay moa zany anisany tena hoe anisany mampitaitenanay amin'izao satria
tsy mahatsiaro mandry fahalemana any atokantrano ny olona dia nefa iny anisan'ny tena verina hoe tena lahara-pahamehana mihitsy ny ahafahan'ny olona mamokatra satria rehefa tsy mandry fahalemana ankoatran'izay mety hoe ny fikorontanana eo anivon'ny firenena ny fikorontanana manko tsy voatery hita hoe mety misy erisetra na ohatr'izay fa izay le fa fiforonana noho izay tsy fatokisana tsy fisina fandriam-pahalemana izay dia lasa misy karaza ohatrany hoe misy fiforonana hevitra voizina eny anivon'ny fiarahamonina izay miteraka fikorontana-tsaina ny anivon'ny olona izay tsy manamaro-toerana ny ezaka izay atao amin'ny fampandrosoana anivon'izay hoentin'ny ra-panjakana. Fa ny vaovao izay lazaina amin'ny olom-pirenena dia tsy tokony fiarovan-tena ny samy androm-panjakana fa ahafahan'ny olona mahazo toky hoe na inona mitranga dia mahazo fiarovana izahay. Fa izay nefa tsy hita tasy aleny teneniko teo hoe tsy mamelanja ny olom-pirenena izany ny fanambarana mitranga eny anivon'ny androm-panjakana fa fiarovan-tena. Eo amin'ny vaovao ny fampianarana dia androany nisy ny fanambarana nataony teo anivon'ny vovonana PASEM izany hoe ireo mpianatra nivondrona ao anatiny ity PASEM ity tsy nahavaly ny fitakiana ny fandraisana ndraikitra nataon'ny fanjakana izay omaly ary ahina ny iverenany ny fitokonana indray atao amin'ireto mpianatra ireto. Asina Andriamalala sy Mathieu Prince hatrany mitondra ny vaovao. Tsy nahavaly ny fitakian'ireto mpampianatra manerana ny Madagasikara mivondrona ao anatin'ny PASEM ny fanapahan-kevitra sy ny filazana nataon'ny minisitra roa tompon'andraikitra momba n'ireo fitakiana izay nampanantenaina. Tsy voaja nefa ny fiam-potoana ny fanaran'ny praiminisitra sy ireo mpampianatra ka izay no anton'izao fitokonana fanarana tamin'ny herinandro iny. Raha tsy ahivina dia niarantolona tamin'ireo solombavambahoaka 7 ireto mpampianatra ireto kanefa tsy voaja ny fifanarahana ny fiam-potoana andoavana ireo vola ireo. Tsy nahavaly tanteraka ny fitakiana izany valiteny izany satria tsy misy daty milaza fanombohana ny fanatanterahana. Tsy lany teo anivon'ny filan-kevitry ny minisitra ihany koa ilay fanapahan-kevitra raha toa ka izany no nolazainy ny fanambarana mitondra ny laharana fa 20 tsipika 50 tsipika MENTP tsipika kabinetra. Andalana faharoa nataony ramatoa minisitra tamin'ny 2 marsa 20 ka mampametra-panontaniana. Noho izany dia nitoy ny tolona hisy ny fandaminana vaovao manoloana ny raha matahora ataon'ny tompon'andraikitra isan'ambaratongany ny taletsekoly zany, ny chef ZAP zany, ny chef Gisco, ny DRNTP, ny tale samy hafa ao amin'ny ministera amin'ny mpiasa dia manambara izahay fa fanososena ny zon'olombelona sy fanitsakitsahana ny lalam-panorenana izany. Hisy fivoriam-be iantsoana antsika rehetra ka aoka samy hiomana amin'izany na ny eto Antananarivo na ny any amin'ny faritra. Andrasana araka izany hevitra tapaka ao aorian'ny fivoriam-be ho tanteran'ny PASEM manerana ny nosy. Eo amin'ny vaovao ny tsy fandriam-pahalemana mifandraika amin'ny finoana dia nahitam-boka ny fanadihadiana natao manoloana ny famonoana ilay vadina mpitandrina tany Ambobao Ambohimanarina tamin'ny volana febroary lasa teo. Nanao valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety tamin'ity maraina ity ny tompon'andraikitra teo anivon'ny fiangonana FLM Ambatovinaky. Lorette Berton sy Manora Andriamalala. Ny 27 ny volana febroary teo no niseho ny loza avy nivavaka ny alahady arivo ny ray aman-dreny vadiny mpitandrina tao Ambohibao no sendra nifanena tamin'ny olon-dratsy raha iny azo fodiana iny. 30 minitra aorinany tokony atongavany ao an-trano no nanomboka maty ny telefona dia nanomboka ny fitadiavana azy afaka adiny ray taorinany iny fa tsy nahitam-bokatra ny fitadiavana. Raha ao amin'ny ilfavy misy lalana manapaka ao akaikin'ilay fasana sy ny terrain io zany karazana shortcut dia tonga ary amin'ny fiangonana. Toerana tsy lavitra ny fonenany ity ray aman-dreny am-panahy ity no namonoana azy ary efa fandalovan'ny mponina eo amin'ny manodidina ihany. Faritra efa malaza ihany koa amin'ny fisinandiana tanora midoroka zava-mahadomelona sy manendaka. Teo ny pasteur Haja Wilson Ramanatsoa no nahatsiaro tokoa fa herinandro alohan'izay efa nisy vehivavy voolana
tratra ny herisetra tamin'io toerana io. Rehefa tonga eo amin'le toerana akaiky an'le nanolanan'zareo sy namonoana azy dia misy akanjona vehivavy tenue-na FBL zany fikambanam-behivavy tazana. Dia teo no nijerena hoe ato zany ny razana. Rehefa nijerena io tokoa ny razana, voaolana, maty, voakenda. Folo andro tao aoriana nanaovana ny fanadihadiana no nahatrarana ireo olon-dratsy izay vokatry ny fifanomezam-baovao nataon'ny olona isan-tsokajiny. Telefôna no hita voalohany, ilay telefôna ny ramatoa Ralvao. Rehefa azo ilay telefôna dia nanontaniana ny olona hoe taiza ity, dia ilay nahazo azy ny teny fa novidiany ilay izy. Dia rehefa nijerena indray ilay nividy dia ilay nividy zany ny haiko fa izy no nanolana azy. Avy nanao baolina teo Ambohibao zareo eo amin'ny tany malalaka akaikin'ilay fasana dia nifokarongony. Dia avy nifokarongony eo zany nanapa-kevitra hoe andao tsika andeha anendaka aloha fa tsisy vola tsika zao. Dia eo am-panendahana nandalo ramatoa Ralvao mariko fa 17 taona ramatoa Ralvao Helena, tsy tovavy zany. Ka ny telefôna nalaina dia ny baiboly any ampelantanany. Dia rehefa tsy nahita ninninona vola dia izay nampanita-kevitra azy hoe andao aolana indray. Dia hevitray manokana no hoe satria nanohitra ramatoa Ralvao dia mety izay namonoana azy. Telo ny azo tamin'ireo le olon-dratsy ireo zany izay nanatanteraka ny fanolala. Mba azontsika sary an-tsaina ve hoe ramatoa be 17 taona aolana tovolahy telo. Manoloana iny tranga iny atrany dia nanao fanadihadiana tamin'ireo olom-pirenena ireo kristianina mpino luterana ihany koa ny mpanao gazety ny MBS Lorette Berton sy Manorandre Malala. Mifanao sesilany endrika herisetra ifanaovan'ny samy olombelona eto Madagasikara ary miamahazo vahana ireo karazana tranga mampiorokoditra. Iray amin'ireny ny nahazo Andramatoa Ralvao, ray aman-dreny am-panahy teo anivon'ny fiangonana luterana malagasy. Tsapa hoy tompon'andraikitra eo anivon'ity fiangonana FLMIT fa miamahazo faka eto amin'ny firenena ny asan'ny ratsy. Nanohitra ilay herisetra natao dia nitaperina ny aina. Fa amin'izao fotoana izao ihany koa raha manaraka ny vaovao tsika izay vaovao avoakanareo mpanao gazety misy toe-javatra maro tahaka izany ihany koa efa manomboka miseho eto amintsika. Le hoe vonoina le olona dia olana na ampijaliana aloha dia olana zay vao vonoina. Tsika rehetra samy naraka an'iny amin'ny ainao manjery maro samihafa ka io zany dia heverinay fa efa fanahin'ny ratsy izay tady hanjaka eto amin'ny firenentsika. Nio tanàna Ambohibao fotsiny akaikin'ilay namonoana ny ramatoa Ralvao sy nanendahana azy ary nanolana azy io dia efa telo ny olona izay naolan'ny mpanao ratsy teo anatina andro vitsivitsy, herinandro fotsiny dia misy telo. Fa ny mampametra-panontaniana ny mpanara-baovao amin'ny fomba fiasan'ny tompon'andraikitra eto amin'ny firenena dia ny hoe efa fantatra fa nahitana tranga fanolanana intelo misesy ve tao anatin'ny herinandro ilay toerana eo Ambohibao io dia tsy nisy mihitsy ny fepetra azo noraisina manoloana izany. Raha tsy nisy izany ny ainana fohy tahaka ireny ny tranga ireny dia tsy mbola nihetsika ny mpitandro ny filaminana. Etsy andaniny, maro ny toerana efa mampitaraina ny maro momba izany tsy fandriam-pahalemana izany, saingy jerem-potsiny tahaka ny tany nalavona ihany izy ireny. Mbola manjaka tanteraka eto Madagasikara amin'izao ny resaka delestazy ny fatapahan-jiro matetika ny tsy fisian'ny rano ihany koa amin'ireo toerana maro samihafa sahirana ny mponina ary mikaikaika izy ireo. Nanao fanadihadiana mikasika an'izay indrindra inomena Andriamana Misata sy Tahiriny Aina. Efa ela ihany izay ny vita ny fampanantenana fa tsy hisy intsony ny delestage ary iovatsiana rano tsotro madio ny faritra rehetra. Ankehitriny anefa dia mbola tsy hita izany eo anivon'ny fiarahamonina. Fatapahan-jiro sy ny fatapahan-drano, fatapahan-jiro moa iny eo ihany rehefa fahavaratra na tsy mikotrika ary ny andro dia efa to dia tapaka ny jiro dia maharitraritra. Fa ny fatapahan-drano no tena mampijaly be satria izay zao partie tosy iny tsy ampy torimaso mihitsy. Amin'ny 12 rano mandeha dia miandry rano eo dia amin'ny firy maraina amin'ny amin'ny 3 maraina eo dia efa tapaka ny rano. Maloto, tena maloto ny rano. Maloto fa dia atao akory moa fa dia zay fa dia efa tsy maintsy mamana rano dia efa atao amin'izay misy eo Tsy pijery mihitsy hatrizay. Mba jerevy le vahoaka fa tena tsy ampy torimaso dia efa reraky ny fitadiavam-bola mbola reraky ny fanangonan-drano dia mba jerevy re le madinika. Ny fiatraika zay zao dia manimba le télé fa tsy
hitaneva nany tele koa zay dia efa nisy maty tamin'ny fakomaly teo tsy nanao fitarenana zay fa izy efa mahazatrako niafatra amin'izay zany dia tokony mba jereny zavatra zany fa betsaka amin'ny fahasimbana ohatran'izany dia mijary manahirana. Tsy ny eto andrenivohitra ihany anefa fa ny any amin'ny faritra ihany koa dia izany hatrany ny zava-misy to efa lasa fahazarana fotsiny ilay fampanantenana sisa amin'ny vahoaka. Tena zay mihitsy ka za aloha mikasika za tsy afampo mihitsy amin'ny fitondrana zao manjay crise zany amin'ny faritra antsimo zao tena crise be tsisy mpijery tsena nona tsisy rano dia mouvement fotsiny zany nataony ihany dia tsisy hoe vahaolana akory famatsiana rano tsisy hoe fizarana hoe sakafo plein-pini zany ve dia avoky délestage zao toliara zao le rano tapaka sakara zao jiro tapaka rano tsy dia misy ohatran'izay zany dia nina moa fa any amin'ny faritra antsimo jusqu'à Betioka jusqu'à any tena maina. Mbola tsy nahitana vahaolana ihany koa hatreto ny teo anivon'ny antemerany varitra ao amin'ny faritra Fianorivo Atsinanana ao zany hoe any amin'ny faritra Nalanjorofo any hatramin'izao. Nisy ny fihaonan'ireto mpanao gazetiny MBS tamin'ireo mpikambana teo anivon'ny chambre du commerce any an-toerana Germaine Menjanary sy Toky Ramarola. Ny vola mivoaka saingy tsy fantatra hoe makaiza ary natao inona. Io no mahazo ireo mpandraharaha amin'ny vokatra fanondrana ao Fianorivo Atsinanana. Odian'ny fitondrana tsy hita ny tsy fisian'ny antenimiran'ny varotra izay mpiandraikitra feno ny fanampiana sy ny fiarovana ny mpandraharaha eny hatramin'ny tantsapam-bolin'ny vokatra fanondrana ao amin'ny renivohitry ny faritra Analanjorofo. Zao aloha zany dia zay le resahako hoe mampalahelo ihany satria ny mpandraharaha no mandony hoe mandony etra isan-karazany raha afa-tsy ny ristourna akoatra ny etra rehetrarehetra zay aloha mpandraharaha fidiram-bola amin'ny kitapom-bola mpanjakana fa lasa tsy manana tsy afaka mijery ianao tsy manana droit de regard zany amin'ny hoe zay vola alohanay mpandraharaha ve makaiza marina nanaovana inona tsy fantatray hoe misy retombe aty amin'ny faritra zay misy anay ve ny vola zay nalohanay redevabilité moa ilazana azy zay zany atreky dia tsy afaka mahita zany ny mpandraharaha hoe makaiza le vola zay alohany amin'ny kitapom-bola mpanjakana fa dia tokony mba fantatra. Raha ny fantatra dia efa nisy ny fihaonana teo amin'ny ministra tompon'andraikitra ankehitriny sy ny filohan'ny antenimiran'ny varotra izay natsahatra amin'ny asan'ity nandritra ny fanokafana ny tetikasa fiarina tany antoerana. Voaresaka nandritra io ny momba ny olany antenimiran'ny varotra ao antoerana amin'izao fotoana izao io. Saingy hatramin'izao dia trano fotsiny ny chambre de commerce ao Fianorivo Atsinanana. Eo amin'ny tontolon'ny aiady sy ny fanatanjahantena kosa indray dia rapitso nanaovana ilay hetsika lehibe ao amin'ity tontolo ity izay hanomezana fahafampo ho an'ny mpankafy ny taranja kickboxing izay natao androany moa ny fihaonam-be farany mialoha ity andro lehibe ity. Lorette Berton sy Andry Rakotomalala. Raha toa ka adinodino sy tsy dia henoheno firy ny taranja kickboxing tato ato hiakatsehatra ao amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina ny andrarezina eo amin'io taranja io rahampitso. Ireo tanora mpankafy ny kickboxing sy ny mpikatroka amin'izany taranja izany ihany no mikarakara ny hetsika sady ho fanamariana ny 10 taona ny club Lion Force Club. Izy ity moa dia ao anatin'ny fampiakarana indray ny taranja kickboxing dia ahita hetsika goavana be tsika rapitso tsy kickboxing sy kahoanina ihany fa misy ihany koa ny boxe anglaise misy ny boxe française savate pro misy koa ny MMA pancrace dia manentana antsika manasa antsika zany ho tonga fa aleo mahita toy izay tantaraina satria mpilalao 7 no hifanandrina tsororoa ao anatina combat miisa 17 amin'io rahampitso io. Isy ny loka goavana miaraka amin'ny amboara hatolotra ho an'ireo izay mivoaka mpandresy ao aorian'ny lalao. Mpikatroka zany dia club rehetrarehetra eto Antananarivo zany presque manjay anjara. Misy koa ireo avy any amin'ny faritra voasolo tena amin'izany Toliara, Manakara, Fianaratsoa ary Antsirabe. Efa elita daholo mihitsy koa zany rehefa olona voafidy daholo le miady ao anatin'ilay izy. Eny fa na dia ataoko raha hoe tsy nisy ny mpanohana, tsy nisy ny sponsor dia niezaka ny tena koa nanao izay apety an'ireo ankizy ireo satria ny fanomananteny zany koa tsy moramora dia misy ny lela vola 200 000 ariary na 1 million de francs ho an'ny
maresy ary 100 000 ariary na 500 000 francs andresy mbola misy ihany koa ny coupe ngezabe zay omenan'izy ireo miaraka amin'izay. Ny Lion Force Club no mikarakara ity hetsika ity ho fitaizana ny tanora mba tsy hirona any amin'ny fidonana afa-pony. Tsy mijanona eo amin'ny fanaovana kickboxing ihany moa ny kluba amin'izao fa efa mivelatra amin'ny karazana fitaizam-batana amam-bika ihany koa ao Mahamasina ihany. Tony mazatra ity ampamarana na dia hoentinay ao anatin'ireo maresaka iraisam-pirenena ianao. Any Syrie dia nisy ny fionana teo amin'ny Florisiana sy Recep Tayyip Erdogan. Voaresaka tao anatin'izany fionana izany ny hanatsarana ny ady ao Syrie ary ao anatin'ny vaovao manaraka kosa indray dia ny tohin'ny vaovao mikasika ny coronavirus. Asin'Andriamalala sy Mathieu Princy. Nilaza ny Florisiana Vladimir Poutine sy Recep Tayyip Erdogan fa nametraka fampitsarana ny ady any amin'ny fahatany avaratra andrefan'ny Idlib Syria. Ity ve ny dingana voalohany makany amin'ny farany ady tany avaratra Syria. Ny fanaraka tamin'ny fampitsarana sy fampiatoana tamin'ny alakamisy 10 mars tao amin'ny faritany Idlib i Rosia sy Turquie nanambara Vladimir Poutine sy Erdogan tao aorian'ny tafatafa nahatra adiny 9 mahery tany Moscou. Any Frantsa kosa dia solombavam-bahoaka iray no tratran'ny coronavirus ka nampidirina ao amin'ny sampana famelomanaina ao amin'ny hôpitaly iray ao la Frantsa. Ankoatr'izay dia mpiasana teny mera-pirenena iray ihany koa no ahina ho tratran'ity Covid-19 ity. Raha nitatitra farana navoaka ny OMS momba n'ity virus ity ao la Frantsa kosa dia tafiakatra 720 ireo ahina ho tratran'ny coronavirus ka ny 730 no efa voamarina fa tena marary ny aretina io ary 7 no efa namony ainy. Vavy no entinay nisaraka taminao tamin'ity anio ity ankasitrahana feno hatrany ianao manaraka ny fampahalalam-baovao ny MBS amin'izao farany herinandro izao. Mame fotoana anao ny sampana fampahalalam-baovao raha ampitso ny tenako mame fotoana anao amin'ny herinandro. Velomatompoko.